mpianatra eo tongotrao. Emisao chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitene nare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya irote nyadamina itwechapechaka wampunaya. Ny taona 2024 dia nanaiky ny fangatahany filoham-pirenena Rwanda ny fiangonana Adventista ny hanorina sekoly natokana ho amin'ny fianarana fitsaboana. Nisokatra tamin'ny taona 2024 izany sekoly izany ary nomeny anarana hoe Asome. Ny iraka napetraky ny sekoly dia reto telo reto: andeha hitory aho, andeha hampianatra aho, andeha hanasitrana aho. Ary ireo iraka ireo no entin'ny mpianatra miatrika ny taranja isan-karazany ampavitrihana trany. Afaka mivelatra sy mitombo amin'ny fianarana ataony izy ireo, ary azo antoka tsara fa ampy ahatonga azy ireo tonga alohan'ny hatrany eo amin'ny fiainana amin'ny fifanana omena azy. Mpianatra avy amin'ny firenena maro avy ao Afrika no tonga manandrana izany atao hoe fanabeazana Adventiste izany. Enitaona ny faharetan'ny fianarana ary miampy herintaona iofanana amin'ny asa atao na hoe stage. Mahazo mari-pahaizana amin'ny fitarihana ara-pahasalamana ihany koa ireo mpianatra navita amin'ny fianarany. Raha jerena ny eo amin'ny sekoly dia fitaovana rehetra sy manara-penitra avokoa no ampiasainao. Natao izany mba hahatonga ireo mpianatra ireo ho lasa mpitsapo tsara indrindra hatrany. Tsy ny momba ny fitsaboana ihany no ianaranao, fa ho fanina ho tonga mpitarika amin'ny hoaviny sy amin'ny fiainana ankehitriny ireo mpianatra ireo. Ny zavatra atao voalohany rehefa tonga ao am-pianarana dia mivavaka ary mamaky an-dalateny ao amin'ny Baiboly. Hita taratra sahady ny hoaviny mamiratry ireo mpianatra ireo, ary efa asa fitoriana sahady ny fomba entana ampianarana azy ireo, ary izy ireo indray no hitondra ny fahazavan'i Kristy ny amin'ny toerana misy azy. Ao amin'ny fitoerana misy ny Université Adventiste ny Afrika Afovoany no misy ny Asome, ary trano azo ipetrahana miisa 4 monja no misy ao. Misy amin'ireo mpampianatra no avy ao an-toerana, ary misy ihany koa no avy amin'ny firenena hafa manerana izao tontolo izao. Miamitombo ny sekoly ary tsy maintsy mbola hiampy lalam-piofanana maro. Noho izany dia tena ilaina ny isiany trano azo ipetrahan'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra. Tsy maintsy manofa trano ivelan'ny faritry ny sekoly ny mpampianatra noho ny tsy fahampiany izany. Inoana nefa fa hitondra fiovana ho amin'ny tsara ny hananganana trano azo ny mpampianatra sy ny mpianatra ipetrahana ao amin'ny faritry ny sekoly sady hampitombo ny fifandraisana eo amin'izy ireo. Anisan'ny lahara-pahamehana ny fahananganana ireo trano ireo. Misy ifandraisany tokoa mantsy ny mahakaiky ny mpianatra amin'ny sekoly sy ny fitombon'izy ireo amin'ny lafiny sosialy, ara-panahy, indrindra ny fianarany. Zavatra tsy dia fahita loatra izany hoe manana mpampianatra mipetraka ao amin'ny faritry ny sekoly izany. Mora kokoa ny fifandraisana eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Afaka hanome ohatra ho amin'ny mpianatra amin'ny mpampianatra ary ny mpianatra kosa dia mahazo tsara izany atao hoe maka ohatra amin'ny mpampianatra izany. Tsy amin'ny resaka fampianarana ihany fa amin'ny fomba fiaina mihitsy. Samy hafa mihitsy izany hoe mipetraka ao anatiny sy mipetraka any ivelan'ny sekoly izany, satria afaka hiaraka amin'ny fotoana rehetra izy ireo, amin'ny fotoanan'ny sekoly sabata, amin'ny fiandohan'ny sabata, rehefa misakafo sy ny sisa sy ny sisa. Ny fanatitra amin'ny sabata fahatelo ambin'ny folo amin'ity telo volana ity dia entanana ampiana ireo sekoly any amin'ny faritra Afrika Afovoany Atsinanana, ao anatin'izany Asome.
eto mba afaka mpianatra ao amin'izany sekoly izany mba ho pitarika hanome ohatra ho amin'ny fiarahamonina misy azy amin'ny alalan'ny fanabeazana tsara kalitao. Mankasitraka anao manohana ny asa amin'ny alalan'ny fanaritry ny sekoly sabata ho an'ny asome. Hitahanao ny Andriamanitra. Efa avy ny sasa amin'ony rehetrarehetra. Tonga eo amin'ny fotoana antsika indray izao amerinana lesona. Eny ary. Andaontsika aloha ifampiarahaba ohatra ny mahazatra ihany dia hanao an'ilay hira tsika dia mivavaka tsika rehefa aveo dia amerina ny lesona. 1, 2, 3. Manaona falita faona raha vao mahita anao manaona ianao manaona tompoko salama ve ny olona rehetrarehetra salama ve ilay zaza amin'ony kely rehetrarehetra indrindra ilay zaza amin'ony kely vaovao kely ireny salama tsara daholo. Eny ary andehantsika ary hivavaka aloha agambana ny tanana ahondroka ny loha akipy ny maso hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy fa tonga indray amin'izao fotoana izao ahafahanay mamerina lesona. Taio izahay mba hay iaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andehantsika amerina lesona indray. Lesona voalohany. Lohateny Jesosy zaza ilay mpanampy faly mandrakariva. Tsy anjery nanoa i Jesosy. Novana kely ilay fihetsika. Averina ary. Lesona voalohany Jesosy zaza ilay mpanampy faly mandrakariva. Tsy anjery nanoa i Jesosy. Bravo! Mahay lesona ny zaza amin'ony tompoko. Tohizantsika ary ny lesona. Jesosy zaza moa tia maninona rakizy? Tia manampy. Manampy ny olona rehetrarehetra ao an-trano Tia manampy ny biby kely Tia manampy ny voninkazo manampy ny olona rehetrarehetra. Jesosy zaza rakizy tsy mba nandeha nanatra tany am-pianarana ohatran'ny zoky fa tao an-trano ohatran'ireo zaza amin'on'ireo izy no nianatra. Teneny no mpampianatra azy. Dia mahay baiboly be mihitsy rakizy Jesosy satria mahay baiboly be koa neniny dia mampianatra azy baiboly. Dia Jesosy koa mahay teny soratra masina dia izany teny soratra masina izany lazainy amin'ny olona rehetra. Izy amin'ny ankizy zaza amin'ony tia hahay teny soratra masina tsangany tanany zaza amin'ony kely. Mahay manangan-tanana ireo olona ilay zaza amin'ony tia hahay soratra masina koa dia tia hankatoa tahaka an'i Jesosy. Jesosy tia manampy ny hafa mandrakariva satria izay ny baikon'Andriamanitra. Saingy ny tenenin'Andriamanitra hoe mila manampy ny hafa mandrakariva. Tena ataon'i Jesosy izany. Jesosy andao ilalao. Way, misy miantso andeha ilalao rakizy Jesosy Fa ozy Jesosy hoe andraso aloha fa mbola manampy aneny zahay mbola manampy aneny mamafatrana. Mahay mamafatrana ve zaza amin'ony kely? Mahay manampy an'ireny mamafatrana ireo. Tsy mandeha mihitsy Jesosy raha tsy vita ny rarahany. Dia manampy aneny koa izy rehefa tsy mitomanimany Manampy aneny koa zaza amin'ony rehefa tsy madiditra Tia manampy ny hafa. Izay indray ilay isika androany. Fa toy izantsika indray amin'ny heriny
fandaolotsika hira kely ny baiboly fa kio de mivava ao ary 1 2 3 ny baiboly fa kio de mivava dia mivava tsy mitsahatra ny baiboly fa kio de mivava fa hitomby anao de toizatsika amin'ny herindray ny hira fa mbola mitoy ihany ny lesitsika de andaontsika lohary hivavaka de hifanao veloma rehefa aveo ka manantanana ary aondrika loha akipy ny maso Jesosy malalo misaotra anao zahay fa nomenao lesona mba hanaiky ny teninao de hanampy ny hafa mandrakarivo misaotra Jesosy malalo amen nao arifanao veloma 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 aminy herindray veloma veloma aminy herindray veloma tompoko ty amin'ny herindray miona de endry tsara manampy aneny rehefa endry manampy any tata koa rehefa endry de endry tsara ny zazakely rehetrarehetra veloma tompoko Manahona zazabodo tratry ny sabata daholo koko salama tsara daholo andaosika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra indray sika fanomeny sabata fitsaharana de akambana ny tanana aondrika ny loha de akipy maso Andriamanitra misaotra anao zahay fanomenao sabata fitsaharana omeo fahendrena ny ankizy rehetra mba hiaino tsara ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen avelao zaza anantona zay ny lohatenin'ny lesitsika avelao izy ireo anantona nitsenjerintsika ao amin'ny lioka 7:20 andiny 9:20 misy mahay tsy anjery ve nareo ndao hiaraka meriny sika ary 1 2 3 avelao zaza anantona ndao verina andriamandeha 1 2 3 avelao zaza anantona bravo Jesosy engeny tenen'izany teny zany rehefa tsy navela mpianatra anatona ny Jesosy ny ankizy de hoy Jesosy hoe avelao zaza anantona de mipetraka tsara daholo indray ary fa anaraka ny tantara sika izao reko fa teo an-tanàna Jesosy fantatrareo ve hoe aiza izy hoy ny maman'ilay ankizy lahy tiako mba hivavaka ho an'ny zanako Jesosy fa ngahy eto an-tanàna Jesosy hoy ilay olona mpifanolo-bodirindrina aminy nanontany andeha hiaraka aminao hitady azy no raisy ny zanany vavikely de iny ireo renim-pianakaviana anankiroa ireo fa lasa nandeha haingana mba hakany an-tanàna tady an'i Jesosy nisy renim-pianakaviana iray hafa nahitany zareo andeha ho aiza moa nareo hoy ny fanontaniany andeha hitady an'i Jesosy zahay hoy ilay renim-pianakaviana namaly azy de natsony ny zanany anankiroa andao raika izy raha mbola teny an-dalana andeha haingana eo eny an-tanàna ireo renim-pianakaviana sy ny zanan'ireo de indreny nisy renim-pianakaviana maro hafa niaraka tamin'ny zanany ny tanjotra mba hoany koa kairy zareo hitany zareo Jesosy noho ny farany nipetraka teo am-potry ny hazo iray miresaka tamin'ny olon-dehibe vitsivitsy izy mijoro teo akaikiny ny mpanampy azy ny ketrona ny andrindreo nahita reto reny be dehibe niaraka tamin'ny zanany de hoy ny anankiray tamin'izy ireo hoe azafady indrindra tompoko tianay re Jesosy raha mba hivavaka ho an'ny zanakay sahirana be Jesosy zao miverena amin'ny manaraka na alahelo tokoa nge reto reny sy ny zanany nandrehan'izany ny omana ny andeha hody izy ireo nefa tamin'ny fotoana izay indrindra nitsangana Jesosy ny teny tamin'ilay lehilahy monjomonjo endrika hoe avelao zaza anatina ary azararano fa antoa azy ny fanjakako anisan'ny ankohonako izy ireo
no velarin'i jesosy ny sandriny ny sakambo iny ny zazavavy iray ny azakazaka nankeo aminy no raisin'ilay zazavavy kely ary no fihiny teo atratrany vetivety foana teo dia ny azakazaka nankeo amin'i jesosy avokoa ny ankizy rehetra. Inona ro inareo ny zavatra nataon'i jesosy manaraka? Navelany niakatra teo ampifony ireo ankizy ireo navelany ikasika ny tanany sy ny tarehany dia navelany sitina moramora ny volom-bavany, navelany namina azy. Nitsika tamin'ireo ankizy ireo nge jesosy no fihininy no roany izy ireo hosetry ny famihinana sy ny fanoroana izy ireo azy. Tia atsika koa nge jesosy tia no ankohonany avokoa isika rehetra. Kokoa daholo indray ianareo rankizy namako, tonga indray ty ny fotoana ny fanomezana iarahantsika mamerina eto ny lohahevitra fahadimy amin'ity sabata mahafinaritra ity. Jesosy eny hitanao manokana ary samy hanao fitahiana daholo ny ankizy kely rehetra satria dia andro fanararaotana tokoa ity sabata ity rankizy. Ny lohahevitra fahadimy moa ihany no iarahantsika mamerina izay manao hoe very fahita indray, very fahita indray. Ny andalan-teny natao fitadiry dia azy aiza no ahitantsika an'izany ao amin'ny Matthieu 7:15-5. Matthieu 7:15-5 andeha rahantsika mamerina hoe tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Andao averina tsara tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Matthieu 7:15-5. Inona indray ary ny afatra tiany Jesosy mampitaina amintsika ankizy androany? Inona ny lesona tiany hampiaritsika eo amin'ny fiainantsika? Izao rankizy ninona zavatra ataontsika eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa manao ny fomba rehetra hamonjenantsika Jesosy. Ninona izany mety ho toetsika dia izao miasa Jesosy ho famonjenantsika. Nitakiny amintsika izany dia atsapan'izany Jesosy izay manao ny ezaka rehetra hamonjenantsika izany. Dia andao indray ary anaraka ny tantara niaraka tamin'ireny tany an-tsena rankizy Karla. Nijanona izy nijery ity rangahy iray nampandeha fiara manidina kelikilalao dia nierikerika nanodidina azy izy avy eo. Inona ho ianao zava-nisy? Tsy hitany teo intsony reny. Fotoana maro lasa izay very ity ondry kely iray. Andao ange ovakitsika ny tantara feny tapatapakatra nirakitra tamin'ny volon'ireo ondry efa reraka raha nizotra nanaraka ny lalana mody izy ireo rankizy. Nitarika moramora ny andian'ondriny izay misy zato eo ny mpiandry azy. Miverena ty hoy izy, feno tsilo, miantsoantso ity ondry kely iray ny lalao an-dalana. Iry efa tazana iry izao ny valan'ondry, tahaka ny akamaroan'ireo valan'ondry hita amin'ny toerana dia nataon'ilay mpiandry ondry azo antoka tsara koa ny fiarovana ny valany. Tody teo ambavadin'ny vala ihany angerankizy ny ondry sy ny mpiandry azy no ny ely. Jeren'ilay mpiandry tsara ny ondry tsirairay izay miditra ny vala fa njao mantsy misy maratra na mangana dia safosafony amin'ny tanany matanjaka nefa malefaka ny ondry tsirairay. Nanao teny malefaka tamin'izy ireo izy rankizy sady nanisy fanafody izay fakitra maratra tamin'ireo ondry. Ny fanotsy ny fandoana ireo biby tsy mahandro rehefa maiky niditra hiala sasatra. 4:20, 5:20, 6:20 nanisany ondry ilay mpiandry. Enti mivoaka isa-maraina ny ondriny mba iraoka ahitra ary tsy maintsy isainy indray izy ireny rehefa mody amin'ny hariva. 7:20, 8:20, 9:20 izy nanohany nanisa. 9:20 fa ahoana
efa reraka loatra angambaka tsy voisako tsara intsony retondry reto tena veriny saina miadany andrengeraka izy ny ondry niketrony izy teo ampanisana 7 amby 7 no amarininy tsara daholo ny ondry lahy rehetra ny ondry vavy rehetra ary ny zanak'ondry rehetra fa nakay zary ilay ondry kely natsotsoko iverina teo tato amin'ity andehan'ondry ity mbola teo ange izy no hidin'ilay mpiandrondry tsara raha ny vavadiny vala dia iny izy lasa ny verina tamin'ilay lalana izay nodiavin'izy ireo na dia ny kotroka be aza ny oram-baratra dia ny antsoantso rakizy ilay ondry kely very izy tena tsy maintsy miaino tsara hoy izy anakapo sarotra be ny andrinesako amin'ny feon'ilay ondriko amin'izao rivotra ny fofofofo be izao indrindra moa fa raha maratra izy izao dia ny antsoantso ihany rakizy ilay mpiandrondry sady ny aino namerina ny antso indray izy avy eo nandeha tsy moramora nanaraka ny lalana izy lalana izay mikitoatona tao anatin'ny aizany izarenao ry ondry kely koa izy anakapo nanomboka ny patrapatraka ny orana eny hoy izy ny antsoantso mafy tao anatin'ny oram-baratra eny hitako ihany ianao lahy eo tokoa eny ilay ondry kely eo akaiky mivatovato mipetraka eo amin'ny antotan-javatra iray izy voasaringitro ny tsilo ka mandeha rano tena ny raika izy tsy haninona ianao hoy ity mpiandrondry tamin'ny teny malefaka mampitony ilay ondry kely raiky tahotra mafy ny sorony kirihitra ny tsilo dia ny raisy ny raika izy ilay ondry niverina tamin'ilay lalana malama teo indray izany ry zareo saingy nitsika kosa izy tamin'ity fotoana ity no tazony mafy ilay ondry vao avy navodany dia niditra faingana tao an-tranony izy ka napetra ny moramora ilay ondry atsoy daholo izy izy mifamonobidirindra amintsika hoy izany ilay mpiandrondry ny orakoraka fenafaliana hitako ihany lahy ilay ondry very faly ako izany izy ka tia no zaraina amin'ireo namany vaovao mafaly rehefa manisika rakizy miala lavitra an' Jesosy dia tonga izy mitady isika ny ondriny tiantsika loatra ange Jesosy ary faly indrindra izy rehefa ao ambala avokoa tsy misy maninona ny ondry rehetra dia ianao izany miarabantsika tanora zandriny indray lesona 5 no iarahantsika mamerina ary inoko fa haitsika tsara indray ny lohateny sy ny tsy anjery andao sika iaraka re lesona 5 sakaiza tonga mamantonalina tao Galilia tsy anjery izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady ny miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana ohabolana 17 andininy 17 mahafinaritra tsotra sady azo ampiarina tsara ny tsy anjerintsika sady izany niezaka nampiatra ve tsika tao anatin'izay herinandro nianarantsika an'izay fa inona moa no nambara tao raha namaky tsara isika ny 9 misy ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro dia ny lioka 12 andininy 15 ka hatramin'ny 17 raha novakitsika tsara dia hitantsika fa tamin'ny alalan'ny toriteny izay nataon'i Jesosy ao anatin'ny 9 io no nisy tomana ny tantarantsika nandritry ny herinandro sakaiza tonga tamin'ny mamantonalina izay nitady fanampiana dia nitady mofo izany mba handraisany vahiny ary hitantsika fa nomeny sakaizany tokoa izany tao anatin'io tantarantsika nandritry ny herinandro ihany koa dia nahitantsika ny fitiavany ray ny zanaka izay mamelona azy ary manome zavatra tsara ho azy tena tiany Jesosy tokoa ry tanora namako ny mampianatra amin'ny alalan'ny sary anohatra na tantara ihany koa dia ny toriteny nataon'i Jesosy izany tao anatin'ilay 9 dia hitantsika fa tantara no nasehony sary anohatra ihany koa dia nampianatra izany fa
toetra tokony hanana ny tena sakaiza sady izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. De efa nametraka fanontaniana ve ianao hoe za ve mba tena sakaiza tsara tokoa? Fa nampianatra ary zany ny lesona fa tsara amintsika ny ho tonga sakaiza tsara raha te hanana sakaiza tsara isika ary manampy ao anatin'ny fotoana rehetra na mora na amin'ny sarotra. Nampafantatra ihany koa ny lesona antsika fa tiany Jesosy ampisehoana amin'ny alalan'izany tantara zany koa ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra izay te hanolotra ho antsika amin'ny fotoana rehetra ary te hanome zavatra soa indrindra ho antsika amin'ny fotoana rehetra. Tena tiantsika izy ary iriny raha ataontsika sakaiza akaiky antsika. Fa na manahoana toe-javatra misy antsika dia azontsika antsoina sy dondomina mandrakariva izy amin'ny fanampiana ilayntsika. Dia mipetraka amintsika indray fanontaniana hoe efa mba niantso sy nidodododo tany amin'ilay sakaizantsika tsara indrindra ve isika? Sa rehefa misy ny olana dia any akafa aloha, dia rehefa tena tsy misy mihitsy izay vao mihazakazaka amin'ilay sakaiza tena tiantsika dia Jesosy, Andriamanitra izay te hanome antsika ny tsara indrindra. Mino aho fa niova ny fanapahan-kevitra antsika sy ny fomba fiainantsika rehefa avy nianatra n'iny lesona 5 iny isika. Ny lesona 5 tokoa mantsy ary tanora namako dia nanampy antsika ahafantatra fa ny atao hoe sakaiza marina dia sakaiza foana na mora na amin'ny sarotra. Nanampy antsika ihany koa mba haniry ho tena sakaiza marina eo amin'ireo namantsika ary hanampy ny namantsika amin'ny zavatra izay manahirana azy na manahoana na manahoana. Nampianatra antsika izany izy mba ho tena sakaiza marina isika. Ary aza adino ilay lesona lehibe fa Andriamanitra no sakaiza akaiky antsika indrindra ary te hanome tsara izy, fa ny anjarantsika dia ny mandondona sy mangataka ny aminy na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana. Aza adino ary ny afatra izay nampitaina tamintsika hoe satria tiantsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra dia manao ny fomba rehetra ihany koa isika mba hitaratra ny fitiavany amin'ny hafa mandrakariva. Rehefa tiantsika Jesosy dia andeha koa isika mba hitaratra an'izany fitiavana izany amin'ny hafa. Izay ny lesona 5 izay nianarantsika. Mino aho fa hanampy antsika tanora izany, tanora zandrina amin'ny fiainana izay mbola ho diavintsika, izay mbola ho lava tokoa satria mbola ho hialehibe isika dia mba hanana toetra tsara eo amin'ny fiainana. Dia mirary soa antsika tanora zandry indray amin'ny manaraka. Mandram-peona. Falindray miaraba ny tanora mantoanto rehetra natratra izao sabata izao. Miaraba ihany koa ny zoky sy ny zandry rehetra indray aman-dreny rehetra ihany koa. Amerina ny lesona 5 izay nianarantsika tao anatin'ny herinandro isika izay mitondra ny lohateny hoe manohitra ny fitaomana ao amin'ny ratsy ataon'ny namana. Ny tsenjery dia mino aho fa hainao Romanina 12 ny 2 manao hoe ary aza manaraka ny fanaon' izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Lesika eto amin'ny herinandro dia nahitantsika fa mila namana isika amin'izao fiainana izao. Dia rehefa mila namana isika dia mila mifidy tsara izay ho namana. Fa satria ny namana dia indraindray mitaona ho amin'ny ratsy. Ary izay indrindra ny anarantsika tamin'ny herinandro iny, ahoana ny fomba noerantsika ny fitaoman'ny namana ho amin'ny ratsy. Tao anatin'ny lesontsika dia nahita ny tantaran'ny Liza sy Margarety. Izy roa vavy ireto dia mpinamana ary Margarety dia kristianina. Rehefa niresadresaka teo izy roa vavy dia notao amin'ny Liza hoe andao tsika hiaraka hijery horonan-tsary any aminay. Ilay horonan-tsary izay hojerena nefany azon'ny Margarety an-tsaina fa tsy ho tsara. Dia nivavaka manginy Margarety hoe Andriamanitra ataovy tsy mandeha izany horonan-tsary ka saina hojerena izany. Dia
rehefa nyomana andefa lay izy liza de tsy nentina andeha tokoa lay izy no everiny fa ny fil izay mitondra herinaratra no tsy mandeha de nyantso olona teo akaiky izy a mpifanolo-bodorindrina aminy a mba hijery zay olana ny amin'ny tsy mampandeha n'lay orona tsara izay kasain'izy ireo nalefa tao anatin'izany fotoana izany efa de nivavaka manginatra any a i margarety a mba tsy andeha ilay orona tsara zay tsy tsara izay kasain'izy ireo a hojerena ary niverina tao an-tsainy lay teny amin'ny koritiana voalohany toko 7 hoe tsy misy fakapana mahazo anareo afa-tsy izay zakanareo de rehefa tsy nentina andeha mihitsy ilay orona tsara izay nikasaina hojerena de niova zavatra hafa mahasoa izy ireo vavy a mba ho atao nandeha ny fotoana taty aoriana ihany koa de rehefa nianatra tamin'ny sekoly ambonimbony kokoa i margarety a de rehefa tany an-tsekoly de niteny indray ny mpampianatra hoe hijery fanadihadiana iray sika de tao anatin'ilay fanadihadiana nefany a de nisy teny ratsy a nisy faniratsirana an'Andriamanitra tao anatin'izany orona tsara zany ary tamin'izay de nanapa-kevitra margarety ary niteny moramora n'ilay mpampianatra ka niteny hoe aleo za hivoaka fa tsy afaka nijery an'ity orona tsara ity a fanadihadiana ity satria tsy mety amin'ny finoako a ny mijery an'izany zavatra izany rehefa lasa nandeha nivoaka izy de vita ny fotoana izay nijeren'ny mpianatra rehetra n'izany orona tsara fanadihadiana izany a ary taty aoriana de nifona tamin'ny mpianatra rehetra ilay ramatoa-mpampianatra fa tena tsy nety tokoa ilay zavatra izay nalefa ary nanangana ny margarety teo anatrehan'ny mpianatra rehetra izy a ny amin'ny fijoroana izay nataon'ny margarety ny amin'ny tsy hijery a izany orona tsara izany ary de novelabelarin'ny margarety ny amin'ny didy 7 a izay manohitra indrindra ny fanonona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra izay tsy ankasitran'Andriamanitra izany izay ny amin'ny tantaran'izy roa fa ianao kosa manahoana eo anatrehan'ny fitaomany namana toy ny ahoana ianao mijoro tsara ve ianao ka hosahan-da ve raha toa ka misy zavatra hafa hitao manamana anao a zavatra izay fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de sahanao ve ny manao tsia eo anatrehan'izany toe-javatra izany ry tanora namako tsy ianareo rery akory no misedra olana toy izany fa reo olon-dehibe reo ihany koa de misedra olana toy izany de ny fanaovana tsia eo anatrehan'ny zavatra anankiray a izay mandika ny didin'Andriamanitra tsy ho haintsika amin'izao no manao an'izany ilayntsika ny mianatra tsy kelikely a izany fandavana izany eo anatrehan'ny fitaomandreo namana ho amin'ny ratsy ny zava-dehibe voalohany indrindra de izao hoe misy teny soratra masina manao hoe atao poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao ary tahaka an'i Jesosy rehefa nalay ny satana fanahy izy a de namaliany Jesosy azy de niteny soratra masina ihany ary nasiany hoe fa voasoratra hoe isika ihany koa zany ry tanora mantoanto izany de ilayntsika ny mitahiry ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra izy ry tokony ataontsika betsaka indrindra de ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ary zany no afaka hiaro atsika eo anatrehan'ireo fitaomany namantsika ho amin'ny zavatra izay tsy tsara sy tsy mahasoa fa raha vao avelantsika hisalasala amin'ny fatokiantsika n'Andriamanitra no saintsika de ho mora foana ny andresen'ny fakapanahintsika ary ho lava ao anatin'ny fandikisantana isika miantso ny kristian'Andriamanitra mba ho tanora mafana fo tanora matanjaka ho mahery fo a izay manana hery miasa mangina ho amin'ny manodidina azy ary tsy ho lavo eo anatrehan'ny fitaomany namana fa kosa hijoro hifikitra trany ary ny tenin'Andriamanitra no hery hoentsika manohitra izany fitaomana izany arak'ilay voalazan'ny tsenjery izay averintsika manao hoe ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanaovazana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina aoka isika azoto hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra mandraka riva eo amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika de tsy ho lavo amin'ny fitaomany namana isika de sahi manao tsia eo anatrehan'ny zavatra ratsy a izay hitaoman'ireny namana ireny atsika Andriamanitra ny ahitany tanora mantoanto rehetra de hijoro mahatoky amin'Andriamanitra avokoa ny tanora mantoanto samitain'Andriamanitra tompoko
fa le miaraka amintsika tanora indray amin'nyity sabata ity ary manasa antsika iaino anaraka ny ten'andriamanitra hatramin'ny farany. Rehefa mianatra ny baiboly tahaka an'izao a dia tokony hisy fanontaniana mandrakariva mipetraka ao amintsika manao hoe inona indray re no tian'andriamanitra ambara amiko e, inona indray re no tian'andriamanitra tokony ho ataoko e. Tokony hisy fanontaniana ohatr'izany zany ao amintsika fa tsy hoe mianatra indray moa zany zao de mianatra tsia fa ny olona zay mametraka fanontaniana toy izany a de hitombo izy, hitombo eo amin'ny fanarana an'andriamanitra ary anana valin'izay fanontanian'izay izy, ary ny valin'izay fanontanian'izay no ahafaha mitombo eo amin'ny fanarahana an'andriamanitra. Ary de riko indrindra ity am-piandohana mba hitombo amin'ny fanarana an'andriamanitra ianao. Lohateny anankiray no hodiny antsika ary manao hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa, tahaka ny tamin'ny andro Noa, zay le lohateny. Ohatrany mampite hametra-panontaniana hoe fa ohatrany ahoana ny tamin'ny andro Noa. Fa ny baiboly de milaza, ny baiboly de manambara, ny tantara de milaza amintsika fa ny andro misy antsika ankehitriny de tahaka ny tamin'ny andro Noa. Tamin'ny andro Noa dia nisotro ny olona, nihinana ny olona, napakabady ny olona, de napakarina ny olona. Ohatrany hoe milamina ny fiainana tamin'ny andro Noa. Tsy misy ninina. Kanefa ao anatin'izany toe-javatra milamina zany dia manome baiko Andriamanitra hoe hisy safidrano. Ary de maro am'ireo olona no tsy mino an'izany. Ho antsika tanora moa de hoe ataovy sérieux. Fiainana milamina ity ve de hisy safidrano ahoana? Aza mba mampiresaka e. Ianona raha vao nanambady, ianona raha vao mbola mianatra de safidrano ahoana? De ny omezan'ny olona inoa. Ary am'izao vanim-potoana misy antsika izao dia tahaka an'izany mihitsy ho avy Jesosy. De ohatrany hoe mandeha ny fiainana, mandeha ny lalao ara-panatanjahantena, mandeha ny baolina kitra, mandeha ny ino ty izy teo ny radio, mandeha ny canal, mandeha tsy haiko, ohatrany hoe mandeha daholo ny zavatra rehetra. Mandeha koa ny fianarana. Fa ao anatin'izany de zao ho avy Jesosy ange. De vakitsika ny Genesis toko fainina andininy 5 sy 9 mba hampazava kokoa ny hafatra. Genesis toko fainina andininy 5 sy 9 zao voalaza. Ary hitan' Jehovah fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainany rehetra avy tamin'ny fony de ratsy ihany mandritra ny andro. Fa Noa kosa nahita fity teo mason'i Jehovah. Aikay! Hitan' Jehovah fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany. Rehefa hitan'Andriamanitra zany fa me be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany de na mandefa safidrano izy am'izao androntsika izao de ho avy Jesosy. Amarana n'ilay tantara. Satria me mitombo ny faratsian'ny olona. Ny fisainan'ny olona, ny fisainany rehetra avy eo amin'ny fony de ratsy mandritra ny andro. Ary zany mihitsy ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Tena me ratsy ny olona. Vao maraina de misy zavatra ratsy mitranga. Tonga ny atoandro misy zavatra ratsy mitranga. Tonga ny tatao vovonana mandra-parivan'ny andro de feno karazany zavatra ratsy ataon'ny olona. Rehefa izany no mitranga, ny tantara de nilaza fa nisy safidrano. Ary zany mbola misy ankehitriny toy ny tamin'ny andro Noa ihany de ho avy indray Jesosy. No vao mafaly de zao. Fa Noa kosa nahita fity teo mason'i Jehovah. Irariko mba ho tahaka ny Noa zasy ianao. Na de me ratsy aza ny olona, ianao de mahita fity eo mason'i Jehovah. Satria Noa de lehilahy marina. Mbola misy olona marina ve am'izao? Mbola misy? Ianao? Fa tsy mety zany le hoe haka ny olona moa zany efa ratsy daholo de za koa ratsy. Namako nge ratsy daholo e. De maninona moa mampinamana anay de za koa zany ratsy. Tsia. Fa na de ratsy aza ny manodidina anao rehetra, ianao kosa de vehivavy sy lehilahy marina. Zany lehilahy marina zany na vehivavy marina zany de zao. Manana toetra matotra tsy azo nozongozonina. Noa de nanana toetra matotra tsy azo nozongozonina. Irariko mba toy izany ianao am'izao vanim-potoana misy anao zao. Matotra tsy azo nozongozonina. Tsy rehefa miteny namanao hoe ary indray hony andao de lasa ianao. Zaho indray hony malaza de iny koa ianao faroboka.
fa ianao de matotra ary tsy azo zongozonina rehefa hitanao hoe ratsy tsy marina tsy izy de tsy miditra am'izany ianao ary nananany noany zany toetra zany de zao izy a de nanana firaisana tamin'andriamanitra zany hoe na manao oana raha tsin'ny olona de manana fotoana ivavahana amin'andriamanitra no io zany tsy le mivavaka any am-piangonana tsy loe isaky le mamonjy tsy izay fa maraina atoandro ariva de manana fotoana ivavahana amin'andriamanitra no de nanana toetra matotra sy tsara izy tsy azo nozongozonina nioatra tamin'ireo mpiarabelona aminy irariko mba ho toy izany ianao satria na tianao na tsy tianao de tsy maintsy tonga Jesosy na iza ino na iza tsy ino de tsy maintsy ho tonga Jesosy toy ny tamin'ny androny safodrano marobe ngeny tsy nino hoe isy safodrano hoe ary mandraka ankehitriny de mbola misy miteny hoe nganisan'izany tantara zany angano zany fa raha manaraka ny tantara isika sy manao fanadiadiana ny mahakasika ny noa de hita ny manampahaizana fa tamin'ny taona 2010 folo sy roa arivo de hita tany Turkia nge samy fiara noa mbola hita hoe io le samy fiara efa potika tamin'ny 2010 hita tany Turkia samy fiara noa tao am'le tendrombohatra antsona hoe Ararata mba mamaky boky fa misy an'izany tantara zany ary ny baiboly de milaza mihitsy hoe tendrombohatra Ararata tokoa no nijanona n'lay samy fiara ary tao Turkia le izy hita tamin'ny 2010 tanora namako etao mpamaranina de zao tianao Jesosy tahaka ny tamin'ny andro noa amboary ny fiainanao tsy hoe mizotro de milamina io fa ho avy Jesosy mila vonona ny am'izany isika rehetra mba ho tahaka ny noa ho vovonjy ao anatin'ilay samy fiara toy izay raha fitiana amintsika indray aloha hevitritsika isaoraka anao nanaraka hatramin'ny farany ary andray fanapahan-kevitra ny isika rehetra mandra-petsaka indray ary Safidini foko na Jesosy tompo na izao tontolo izao ranandinika ny hilasary ny hoavy resy lahatrao Jesosy Fizino tantanany diko sinanary ay raha tojoa disarotra fizinonandray ny tanako na mihinay taminy sandrikio nibitsika mangina tao ampoko izy ilay mpamonjy tena tia natoloniai titoniany zao tontolo izao metilo Maharitra hoan'ireo zay mino any Jesosy zay nisolony Sinuni
tujuwa isalutra fizinunandray ny tanako namihinay taminy sandriko nibitsika mangina tao ampoko izy ilay mpamonjy tenati izy nony tantanany tiko sy nanary aira tojoa isalutra fizinonandray ny tanako namihinay taminy sandriko nibitsika mangina tao ampoko izy ilay tenati aza matahotra tenati izy ilay namonjana. Faly manolotra ny arahaba ho anao indray amin'ity sabata maraina ity ary manolotra firariana ny tahin'Andriamanitra anao manokana ianao sy ny ankonanao ho amin'izao sabata izao satria dia ny sabata moa no efa natokan'Andriamanitra andraisantsika ny soa rehetra avy aminy dia raiso ny fitahiana avy aminy amin'ity androan'ity. Eo amin'ny lesona 17 indray isika izao izay tanatin'ny herinandro moa ny arahantsika nianatra azy fa averina androany ka ny lesona 15 ilay niresaka ny amin'ny Isaka ilay mpanome mihevitra ny hafa. Isaka ilay mpanome mihevitra ny hafa ny toko sy andiny tao amin'ny soratra masina moa izay ny anarantsika dia ny Romanina toko 2:20 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:20 ary tao anatin'izay ilay ny safidianana andininy anankiray mba ho atao fitadidy ho tsy anjery andao hoe mba samy ameriny azy ao ve zay eny ary Isaka ilay mpanome mihevitra ny hafa ary ny anarantsika tao anatin'izay tokoa ny mahakasika ny Isaka sy ny fifandraisany tamin'ny Abimeleka ka ny anarantsika ny amin'ny hoe mety ho fanimban'ny fitiavam-bola sy ny fanangonan-karena ny antom-pisitsika eto an-tany ary ny anarantsika sy ny jerentsika ny amin'ny tanjontsika sy ny iraka-panaovinatsika ihany koa ka tao anatin'izay dia ny anarantsika ny amin'ny lesona lehibe manandanja ny fiheverana ny hafa. Isaka moa dia ilay mpanome mihevitra ny hafa ary lesona azontsika sitomina avy amin'izay ny ainany mihitsy izany mba hoe hevitra ny hafa izany ihany koa fa mampiatra an'izay toetra tsara izay hoe toetra tena manana ny lanjan'izay izany ireo solotenan'i Kristy rehetra dia zasenao ihany koa anisany dia andehaka tahaka an'izay toetra izay ihany koa ka ampiatra an'izany eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka hitoky amin'ny teny fikasana mba hanohana antsika ary hiomana koa ny onona any an-danitra. Izany toetra izany dia fiomanana amin'ny fonenana any an-danitra ny fiainana azy ka ampirisina isika rehefa niara-nianatra dia mba tena anaiky hiasan'ny fanahin'Andriamanitra ka hanatanteraka an'izany hoe mihevitra ny hafa izany ihany koa. Ohatra moa izay naseho an'i Isaka tamintsika satria ny tantaran'i Isaka araka n'izay resahany tari-dalana amintsika dia maneho fa tsy tokony hiady amin'olona mihitsy sika noho ny amin'izay mety ho fatsakana ohatra ary na dia alaina amintsika tsy ara-drary ny ara-lizy dia tsy tokony hiady amin'olona ny amin'izany isika. Mampianatra antsika fa rehefa hoe manahaka ny Kristy isika dia ampian'ny fanahy masina mba hametraka ny hafa olo-lahy arany. Eny fa na dia hoe miezaka ny hanao ratsy antsika ara ny hafa izay ataontsika lolaharana io. Sarobidy loatra ity lesona ny amin'ny Isaka ity ary tsy mora ho aso anao ny ampiatra azy kanefa raha anaiky isika nahaka ny Kristy dia ho ampian'ny fanahy masina eo amin'izay lafin'izay. Ny lesona moa dia niresaka tamintsika fa tao aorian'ny fanandramana maro izay nahasorenan'i Isaka dia mbola lasa ihany izy nifindra ary niady lavaka fantsakana hafa indray satria tsy te hiady amin'olona ary te hametraka ny hafa olo-laharana ka
nytoerana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao a dia izay tendren'andriamanitra isy antsika izay any koa lesona tsoahantsika avy amin'ny tantarany isaka eo amin'ny fiainana dia tsy tokony ady amin'ny olona isika fa anaiky kosa izay toerana anendren'andriamanitra atsika hiasa hanompoana ho azy etsy an-danin'izay a dia avelan'ny tompo isika hiatrika toe-javatra sarotra toe-javatra tsy dia tsara loatra ny antony dia mba hahatonga ny toetrantsika hivelatra ary koa mba hianarantsika mitoky amin'andriamanitra satria raha hisosasosa foana sy lamina ny zavatra rehetra dia mety hanadino an'andriamanitra isika fa rehefa misy ireny toe-java-tsarotra sy tsy dia mahafinaritra ireny dia mitodika amin'andriamanitra isika ary hianatra ny hitoky aminy fa izao ilay nyresahany taridalana hoe rehefa tonga tahaka an' jesosy isika ka vonona ny ho fato ho an'izao tontolo izao izay vao afaka maneho an' jesosy tahaka n'izay nataony isaka ka mino aho fa maniry ny ahatanteraka an'izany zasainao dia andeha jesosy ihany no hoe ekena sy raisina anjaka tao amin'ny fiainantsika dia hanampy atsika izy ny fanahin'ny masina no hitarika atsika dia ahatanteraka an'izany sika izao ilay nyresahan'ny taridalana hoe tsy azontsika atao mihitsy nizaran'ny fahalalana an' jesosy amin'ny hafa raha toa ny fitiavantsika vola na ny tombontsoa eto amin'izao tontolo izao no hitan'izy ireo miariary toy ny hoe tsy mahalala an' jesosy sika eo amin'ny fiainantsika mila tandremana izany ry namako mpiaraka mianatra ny tenin'andriamanitra isika mpanaratian'i kristy a mila ny fanahafanan'i kristy no hitan'ny olona eo amin'ny fiainantsika fa tsy ny fitiavaka reny na ny fitiavana tombontsoa na ny fikatsahana zavatra hafa amin'izao fiainan'izao fa manjary tahaka ny hoe tsisy an' jesosy akory ny fiainantsika ny mety ahatsapany izao tontolo izao an'izany ny taridalana dia nanamafy fa ny tanjon'ny satana dia nitarika ny olona ho amin'ny tenany aloha ary milefitra teo ambanin'ny fifehezany ireo ka nikolokolo fitiavan-tena izay nameny fahoriana sy fifandirana n'izao tontolo izao dia nampifanolana ny samy olombelona rehefa avy eo andeha tsy hanaiky omban'ny fahefan'ny satana intsony zasainao ny fitiavan-tena ny fototry ny fitondran-tena maloto rehetra namafisiny lesona tsara mihitsy izany ary maharesy lahatra asainao feno fahoriana metraka ny izao ho ivo ny firenena sy ny fianakaviana ary ny olona maro rehefa hoe maniry an'izay ametraka n'izao ho ambony toerana izay ka n'izao ihany a dia hitondra fahoriana izany ny mampalahelo nefa dia feno faniriana amin'izay ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ary eny antrany am-piangonana dia nitondra fifandirana izay fitiavan-teny izay ary nameno an'izay a tamin'ny firehen-tampo tsy masina ny olona izay nanaiky mbola hiainan'izany hoe izao no manjaka eo amin'ny fiainan'izany fa izao ilay lesona rehefa manaiky isika fa ny fitadiavana izay mahasoa ny hafa ny fomba ahafahana mahita ny tena asambarana marina dia hanaraka an'izany isika dia tena hita ny asambarana marina tokoa ary tsy miasa mba hanohitra ny tombontsoany manokana ny olona rehefa tia an'andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy fa arakaraka ny ananany toe-tsaina tsy tia tena no hahafaly azy kokoa satria manatanteraka ny fikasan'andriamanitra ho azy izy dia irariany lesona momba zasainao no hampiatra an'izany irina indrindra zasainao mba hanaiky an'izany ka ny fanahy masina no ekentsika mpiasa atsika dia hatanteraka an'izany isika ary kristy no ekentsika anjaka eo amin'ny fiainantsika dia izy no hanamboatra atsika hatanteraka izany dia ho tahaka ny isaka mpanome mihevitra ny hafa isika ary manao an'andriamanitra olo-laharana mandrakariva eo amin'ny fiainantsika andriamanitra ny hanampy asainao tokoa andriamanitra hiasa ty anatsika ary hitahiry antsika ho aminy ka hitantana antsika isan'andro san'andro mba hatanteraka an'izany sitrapony izany ka zasainao no efa ho vonona hiomana mantsy ho amin'ny fiainana mandrakizay samy dahin'andriamanitra ary mirary sabata feno fitahiana mandra-piona indray miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny famerenana ny lesona sekoly sabata ny lehibe lesona fahadimy ny lesontsika moa mandritra ny telo volana dia hoe mitantana ny fananany tompo mandra-piaviny ary ny lesona fahadimy dia mikasika indrindra ny momba ny trosa mialohany amerenantsika ny lesona manasanao hiaraka hivavaka izany an-danitra misaotranao izahay noho ny famindram-ponao ka ankehitriny dia afaka mamerina izao lesona fahadimy izao izahay iresaka mikasika ny amin'ny trosa mangataka anao fa namasonao aza vao ny sainay tsirairay avy
ary omeo anay ny hery mifanamba zao ny mitadidy ny teninao ananana hery entina miatrika ny fiainana. Aminaranao Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Ny tsenjery ny lesona fahadimy mikasika ny amin'ny trosa dia izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 4:7. Ny manan-karena dia manapaka amin'ny malahelo ary ny misambotra dia mpanompo ny misambotra. Ohabolana toko 4:7. Tena tsy mampirisika ny amin'ny fanaovana trosa mihitsy ny Baiboly a. Ny trosa izay azo adika hoe mivelona sahady amin'izay heverinao ho azo amin'ny ho avy iny. Nefa tsy fahotana akory ny findramam-bola. Saingy resahanao amin'ny soratra masina ao anatin'ny 9:20 farafahakeliny a, ny mikasika ny amin'ny vokatra teraka izany trosa izany ary vokatra ratsy matetika no asehon'izany. Noho izany aza vela isy tsy voalona amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavana roa ihany. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina toko 13:7-9. Nahoana moa ny trosa no lazaina saky maneran-tany mihitsy amin'ny ambaratonga rehetra hoe loza. Inona no tena mahatonga ny trosa? Inona no tokony atao manoloana ny ateraka izany trosa izany? Raha mijery sika ao amin'ny Deutéronomie toko 7:20, andininy voalohany, andininy faharoa, andininy faharoa-ambin'ny-folo, dia izao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina sy anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratry Jehovah ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao izy sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho voany Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, handatsahana ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Misy idealin'Andriamanitra ao anatin'izany toko sy andinin'izany. Inona? Asandratry Jehovah ho ambonin'ny tany rehetra, ho ambonin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ianao. Amin'ny fomba hoana nefa ny hatanteraka izany idealy izany? Amin'ny trosa ve? Tsia! Fa raha mihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra, raha mihaino ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra ka mitandrina sy manaraka ny didiny rehetra izay andidiny, izay no hatanterahany izany idealy izany. Mety noho ny tsy fahalalana angamba no mety nahatonga ny olana ara-bola eo amin'ny olona anankiray. Mety noho ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena tafahoatra no mety mahatonga izany. Mety noho ny tedi-javatra ratsy manjo azy no mahatonga n'ilay fahasahiranana ara-bola. Fa na inona no mahatonga n'ilay fahasahiranana ara-bola dia misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana, ary izay no ahafahana mampihena sy manala ny trosa. Fa inona ny antony? Tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Ary izay te hanan-karena dia latsaka amin'ny fankapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Hoy Paoly ao amin'ny Timoty 1:9-9. Noho izany dia izao ilaitsika ny manaraka ny torohevitr'Andriamanitra. Eny nofosoray isika ka samy mahatsapa indraindray ny fisarihana ny fananana materialy sy ny faniriana harena. Nefa na dia eo ary izany mahanofa mandratsika izany, dia izao tsy tokony ho latsaka amin'ny fandrika na hanao ny vola sy ny harena ho sampy isika. Tsy mahay manompo tomporoa mantsy isika araka ny voalazan'ny Mateo 9:9
17 nampanantenainantsika ny hery avy any ambony mba hitoeranao mahatoky amin'izay fantatsika fa marina. Fa voasoratra hoe manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao aho ka hanome voninahitra ianao. Zay ny voalazan'i Jehova ao amin'ny Salamo 114:4 sy ny 5:10. Ka ahoana ary no hialana amin'ny trosy satria mantsy ny manan-karena dia manapaka amin'ny malahelo ary ny misambotra dia manompo ny mampisambotra araka ny voalaza ao amin'ny oabolana 2:27. Misy fototra ahafahana miala amin'izany ahy, trosa izany. Inona ny fototra? Dia izao ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ho mahatoky amin'ny famerenana ny ampahafolo ny masina, azahoana ny fahendreny sy ny fitahiny, azahoantsika ny mankatò azy. Ka zao zany misy voalohany sy faharoa sy fahatelo resahana mba hialana amin'ny trosa rehefa hitatsika izay fototra izay. Ny voalohany dia zao: aza manao fandaniam-bola intsony. Raha tsy mindram-bola mantsy ianao dia tsy hidiran-trosa mihitsy. Ny faharoa, manaova fanekena amin'Andriamanitra fa anomboka izao dia andony trosanao aingana arak'izay azo atao ianao. Raha mahazo fitahinana vola hafa mihoatra ianao dia ampiasao amin'ny drafitrao andoavana trosanao zany. Ny fahatelo, ataovy lisitra ny trosanao, manomboka amin'ny ngeza indrindra zany dia alefa hatrany amin'ny kely indrindra. Ka rehefa andony trosanao ianao dia atombohy amin'ny fandoavana ny trosa kely indrindra izany. Mazava fa tsy tian'Andriamanitra ny ananantsika zanany trosa. Zao ny voalaza ao amin'ny Hebreo 13:5. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Misy olona mantsy maniry ny anangan-javatra tetikasa, mitady mpindram-bola izy, mpampindram-bola izy. Rehefa jereny anefa ny fepetra ao anatin'izany dia tsy mahatanteraka amin'ny fepetra izy. Lasa izy manatona anao dia miresaka aminao ary hitany ianao fa mahafeno ny fepetra mba hahafahany mindrana vola any amin'ny toerana fampindramam-bola io. Fa mazava ny ambaran'ny Baiboly, tsy tian'Andriamanitra ny atongavany zanany ho tompona andraikitra amin'ny trosan'ny hafa. Raha mamaky ao amin'ny oabolany 1:1-5 isika, mamaky ao amin'ny 7:17-20 isika, dia tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny toerantsika sy joroantsika hanao sonio ho tompona andraikitra amin'ny trosan'ny hafa. Indro misy fitsipika manan-danja mikasika ny findramam-bola. Raha mamaky ny Deutéronomie tsika, Deutéronomie 5:1-5, Deutéronomie Exodus 2:1-2, ao amin'ny Levitikos 5:1-3 sy ny 4, dia hitatsika ao miresaka momba ny amin'ny trosa izy fa manaiky ny fisian'ny trosa ny tombontsika na dia ratsy aza izany. Fa notsipiny kosa nefa fa tokony hosoroana arak'izay azo atao izany trosa izany. Nisy fepitaona nasehony ao, fepitaona hatramin'ny 7 taona farafahalavany sy farafahabetsany ny amin'izany trosa izany. Ankehitriny nefa dia miara-mahita isika fa misy ane findramam-bola hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 70 taona mihitsy amin'ireny fividianana trano ireny. Findramam-bola lava dia lava, mivelatra dia mivelatra. Ary misy ary manontany tena ireo olona maro, ray aman-dreny, mpianatra ny amin'ny hoe findramam-bola ataon'ny mpianatra ho entina amin'ny fianarana.
de ary satria mantsy ilaina ny fahazahoana diplôma ka araka ny fitsipika-kapobeny ny fahazahoana diplôma eny amin'ny anjero manontolo no manatsara ny fahafahan'ny olona iray a mahazo vola ho amin'ny androm-piainany sisa mety tsy maintsy mindram-bolany amin'ny andohavana sarany mpianarany angambany le olona fa azadiny kosa nefa fa tsy maintsy mandoa mamerina ny volany iny mba hanjanany a ianao izay mindrana izany zao a torohevitra kely ataovy zay azo atao mba hazahoana ny vatsym-pianarana satria azo atao izany ary raha manaraka fampianarana de aza manaraka fampianarana izay tsy hitarika ho amin'ny fahazahoana asa mangata fanampianany amin'ray aman-dreny isika mantsy ao anatin'ny mahafantatra tsara fa any amin'ny tontolo tsara any amin'ny tontolo tsara indrindra de tsy misy mihitsy ary tsy hisy findramam-bolana trosany saingy satria tsy menao anatin'ny tontolo tsara indrindra isika de tsy maintsy mety ho tonga ihany koa mila zany findramam-bola izany fa raha mila findramam-bola de zao ataovy azo antoka ny fahazahoana tolotra tsara indrindra arak'izay azo atao miaraka amin'ny tamijana-bola izay tsara indrindra manarak'izany de indramo ny vola kely indrindra ilainao ary avereno angana indrindra arak'izay azo atao izany mba hanaovana ny tahiry amin'ny vola aloha ho amin'ny zana-bola misy toromarika nomen'ilay mpanoratra Ellen White ahitana dingana 3 anafoanana ny trosa misy teboka reto hovakiko aminao aoka ho tapa-kevitra ny tsy hiditra trosa hafa intsony mandava tena anarivo ny toy izay andeha hitrosa ozona eo amin'ny fiainanao ny fidiranao amin'ny trosa soroy tahaka izay azonao atao amin'ny aretina nendra izany manao fa fanekena amin'Andriamanitra fa andoha ireo trosanao ianao noho ny fitahiny ary aoka tsy hananan'olona na inona intsony ianao na dia tsy hinana afa-tsy sakafo tsotra indrindra aza mandrosoa aza-kivony na miverin-dalana mandava ny fitiavakomana sy ny fanomezana fahafaham-pony aty-an-dakanina tehirizo ny volanao madinika indrindra ary aloavy a ny trosanao ataovy izay ahafahanao tanteraka amin'izany amin'ny fomba aingana araka izay azo atao rehefa azonao atao ny iseho indray toy ny olona afaka tsy hanana ny olona na inona na inona de azo fandresena lehibe ianao raha mila fanampiny ianao hiala amin'ny trosa dia andramony reto teboka manaraka ireto hoe manaova teti-bola tsotra amin'ny fandraisanao antsoritra ny fidiram-bolanao sy ny fandanianao zavatra vidiana rehetra mandritra ny 3 volana betsaka no gagany amin'ny fahitana ireo vola izay laniny amin'ny zavatra tsy ilaina poteo ireo karapitrosana ny karapitrosana de iray amin'ireo antony fototra mahatonga fianakaviana maro hiditra amin'ny trosa ny fampiasana azy ireny kanefa tsotra ihany fampiasana azy zao koa nefa sarotra ny famerenana ny vola amin'izany raha hitanao fa tsy mahaloa ny fitambaran'ny karatra ao ianao isam-bolana dia mampiasa izany mba hividianana fitaovana izay tsy novidinao tamin'ny fomba hafa dia tokony hamotika ireo karazam-pitrosana ianao mialoha ny hanimbany ianao na hanimbany tokantranonao izy roa manomboa mandray fepetra ara-bola tsy azontsika an-tsaina indraindray izay vola mety ho azontsika tehirizina eo amin'ny fandaniana isam-bolana raha toa mitandrina ireo zavatra kely vidintsika isika ry mpiara-mianatra malala zay ny tian'Andriamanitra ho ataontsika de ny tsy hananantsika trosa de hoentintsika mbavaka izany raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay noho izany meonay ny hery entina manatanteraka ny lesona teo izay nomenao anay
amin'ny anaranao jesosy no angatana mivavaka amen. zao dia hiditra amin'ny fanatitra isika, fanatitra izay anohanana ny asa maneran-tany amin'ny fitoriana ny filazantsara, koa dia manasanao anatanteraka izany. Andriamanitra misaotranao izay no namezanao anay fahafahana afaka manoana ny asanao maneran-tany, taio ny paosy rehetra izay ny alana izany, meonay fahafahana mandrakariva anohanana ny asanao, ampio ihany koa izahay mba hanana fisainana manoana ny hafa. Tompo malalo, meonay koa ny fahendrena azahoanay mitantana ny fanananao izay nomenao anay, mandra-piavinao eny amin'ny raonlanitra. Apetraka eo ampelantananao ny fikasany ny tokantrano tsirairay avy sy nisam-batan'olona mba hiaina amin'ny fifaliana tsy misy trosa. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana mivavaka amen. Dia manao veloma antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray, ny tompo anay hitay anao, mirary soa tompoko. Ankafaliana indray no ifampiara-banantsika indray amin'ny alalan'izao fandarana izay hoentin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana hoany eto anivon'ny fiangonana adventiste indray amin'ity sabata maraina ity. Mbola manohy hatrany isika ireo famelabelarina taridalana maro samihafa manodidina ny fahasalaman'ny vavony sy ny fomba fisakafoanana izany izay manana toerana lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny ara-panahintsika indrindraindrindra izany, ary tsy lata-danjan'izay koa ny ara-batana sy ny ara-tsaina. Amin'ny ity maraina ity dia lohahevitra mety ho hafahafa no hoentina amintsika. Hitantsika eo amin'ny écran io zany hoe poizina tsy ampoizina, poizina tsy ampoizina. Ina tokoa moa izany? Ny zavatra fantatra dia izao, ny tsy fitandremana amin'ny zavatra madinika matetika no mampidi-doza. Ny sekoly ny fiainana dia mampianatra fa ny zavatra kely no iankinan'ny zavatra lehibe, ary ny antsirambina izay atao aminy dia miteraka vokany lehibe izay tsy ampoizina na traiza ny fiantraikany. Ary izany teny izany dia tsy afa-bela amin'izany ny eo amin'ny lafiny ara-sakafo, satria matetika misy eo amin'ny sakafo dia misy zavatra kely, heverina tao kely kanefa dia mety miteraka poizina ary manimba ny fiainantsika sy mampiozongozona mihitsy ary ny mandan'ny fahasalamantsika izany. Hojerentsika ao anatin'ny izao fandarana izao anatin'ny fotoana fohy, inona ireo zavatra toa heverintsika fa bitika sy kely eo amin'ny zavatra hoantsika izay ohatrany tsy dia eritreretintsika loatra kanefa raha toa ka tsy misy fitandremana ny finanana sy fampiasana azy ireny dia anakorotana ny fahasalamantsika, ary misy fiantraikany mihitsy izany amin'ny toetra, ny saina sy ny ara-panahintsika izany. Hojerentsika voalohany amin'izany ary ny siramamy. Ny siramamy ny zavatra rehetra moa ny fiainantsika araka ny tenin'ny Baiboly dia zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, fa rehefa lehibe izy dia tsy ala amin'iny. Ny zaza moa matetika dia tsika iray aman-dreny dia mizatra azy ireny manome siramamy amin'ny alalan'ny vatomamy, ny mofomamy sy ny zavatra maro samihafa. Ka raha mbola kely ny ankizy dia tokony ho zarintsika tsy homena siramamy, ankafy siramamy izy, tsy homena vatomamy izy tsy hamamiana be loatra, nampiana siramamy ohatra hoe ny ronono sotroina, ny yaourt na ny voankazo ataontsika ohatran'ny miendrika salade de fruits. Ny voankazo moa zany tena tsara ihinanana anazy dia amin'izy bolongany iny zany en nature zany. Ny siramamy tsy tsara ampiarahana amin'ny ronono
sy ny atody ireo moa zany le mameny atao hoe flan ireo zany de mahatonga rivotra maloto ao anaty kibotsika ao. Ny siramamy zany de averiny eto ihany tsy matsy tsara ho an'ny fahasalamantsika raha indrindrandrindra ka be loatra ary ny ankizy kely de tena tokony zarina tsy hinana betsaka anazy io. Ny sira ihany koa dia tsinitsiny avintsika matetika. Ny sira zany de be da be tsika ny tia sira ihany koa ary indrindrandrindra fa tsy tsara raha atao be loatra ho an'ny bevoka ny sira. Isoroana an'izany de aoka tsy asiana ohatra reny salière fitoeran-tsira reny eo fa manao couvert tsika eo ambonin'ny latabatra. Ny amin'ny menaka, ny menaka dia tsy tokony hafanaina be loatra natao manetroka be reny zany fa anisan'ny mahatonga ny homamiadana na ny cancer fa amin'izao vaninandro antsika zao de mampalahelo tokoa fa memorongatra ty aretina anankiray ty. Anisan'izany zany de anampiana antsika eto fa ampatsiahivana antsika sy ampahafantarina antsika fa ny famanana menaka be loatra de anisan'ny mahatonga ny homamiadana. Ny fanendasana ny sakafo de manasarotra ny fandevonankanina satria fonosin'le menaka ny sakafo ary de sahirana ny vavony manapotipotika mitady zay fomba hanapotena le sakafo zay voafon'ilay menaka nanendasana anazy io. Ny fatran'ny menaka ho an'ny tsika olon-dehibe dia indroa ny sotro isan'andro ihany. Ny karbonetra moa de anisan'ny mampihomenina antsika ihany koa. Izy io de azo ampiasaina amin'ny fanadiovana fitaovana ny ao amin'ny lakozia ao fa ho an'ny sakafo izy de tsy tsara fa manimba ny sakafo. Manimba ny vavony ny karbonetra ary manapotika ny le atao hoe texture ny endriky ny sakafo zany ary lasa tsy misy vidiny intsony ny sakafo. Zay momba ny karbonetra. Ahoana indray anty zavatra anankiray zay ankafiziny maro ty kanefa de tsy mahasoa de tsy inona zany fa ny masiantsika rehetra. Mampidi-doza ny aty vavony ny sakay ny dipoavatra ny karazana zavatra toitoy izay zany manaitaitra izy ary raha ohatra zarintsika anio koa ny zaza na de efa miha lehibe ary izy tsika mahatonga ny fironana ratsy toy ny fijangatsangana mampitombo ny filana ratsy rehetrarehetra ny finanana zavatra masiantsika izany. Toe-pontsika amin'izao vaninandro zao de efa taitaitra betsaka ny olana raha mbola ampiana zavatra masiantsika de efa fantatritsika ny voka-dratsy aterak'izany. Ny fihinana sakafo be loatra. Raha be loatra ny sakafo indray hanina de tsy tatin'ny vavony izany. Efa hitantsika tao amin'ny fandarana teo aloha fa eo amin'ny sakafo karazany 3 na 4 ihany no tokony hohanintsika rehefa indray mihinana izany. Raha vao be loatra hitantsika amin'ny sary fa de tena rakotra sakafo ny latabatra ihinanan'ity tovovavy ty de tsy mahasoa izany. Tsy levon'ny vavony zany ary azo antoka fa raha zany fomba fihinantsika sy fomba fiainantsika de hovizana vetivetika ny vavony ary tonga ny aretina ny vavony. Ny sakafo be loatra de mahadoto ny saina satria de tsy maintsy mandefa rà be da be maka amin'ny vavony zany ny vatantsika ary misy faritra vokatr'izay zany de mahantra rà indrindra'izay ny saitsika ary zay mahatonga ny saina donto. Efa haintsika le fitenenana hoe avy mihinana sakafo betsaka tsika ohatra sakafo matavy be da be dia matoritory ny saina ary raha fomba fiainana zay de azo antoka zany fa de malemy ny saina, midonto ny saina ary sarotra mandray fanapahan-kevitra manoloana zavatra maro tsy hatakatra zavatra isika. Ary kelikely koa de ny azafady ny olona ny voka-dratsy zakain'ny olona tsy ampy sakafo maivamaivana koa noho ny olona mihinan-kanina betsaka. Hitantsika amin'izany zany fa tena tsy mahasoa mihitsy ny fihinanan-kanina be loatra. Mety mamitaka le fitenenana hoe hany-pitoloha fa tsy mahasoa ho antsika ny fahasalamantsika izany. Ny tanana maloto, fihetsika zay tsy azo tsinitsiniavina ary matetika de adinontsika izy io fa ny tanana maloto ihany koa de tokony tsy tokony fiainantsika zany. Ny alohan'ny sakafo de tokony hanasa ranontsika, hanasa tanana azafady amin'ny rano madio sy savony satria mitondra aretina mampiditra ro bibikely ao anatin'ny vatantsika zany toy ny kankana izany atodi-kankana ka tokony mila manasa tanantsika isaky ny alohan'ny sakafo ary ny zanakitsika de tokony ho zarintsika ho fomba fiainantsika izany. Eo ihany koa
ny sakafo zay tokony ho saromana. Ny vovoka de efa fantatsika fa feno na de tsy hitantsika maso ary fa de betsaka io vovoka manodidina iainantsika io. Mila saromana ny sakafo arak'izany mba tsy hidiran'ny loto sy ny hoentin'ny biby madinika. Anisan'izany ny lalitra. Ny lalitra de any amin'ny toerana maloto ny petapetahany ary mitondra loto eo amin'ny sakafo izay tsy saromantsika izany ka hitarika aretina ho antsika izany. Ny sakafo ihany koa de tsy tsara avela amin'ny toerana mafana. Hitantsika eto amin'ny sary fa ilaina ny manana vatana ampidirana sakafo amin'ny toerana vata fampangatsiahana. Raha tsy manana izany moa tsika de aleo tehirizina amin'ny toerana mangatsiatsika ny sakafo. Ohatra mandeha toerana lavitra tsika ohatra manao fivoahana pique-nique eo izy ny fiteny vahiny tsy tsara mitondra ovy na atody satria ireny de mora hidiran'ny otrikaretina. Ny sakafo mora lo zany de tokony ezahana ny hitehirizana anazy ao anatin'ny vata fampangatsiahana na toerana mangatsiatsika izany, tsy azo avela amin'ny toerana mafana. Ny sakafo ambifotsy matetika manintona maro koa izy io kanefa de tsy tena ara-pahasalamana loatra. Raha toka moa zany misy fotoana ihinanana an'izy ireny de kendrena ny vidin'ireny sakafo ambifotsy izay tsy ahitana arafesina ny boaty mila verifiena, jerena tsara zany mba tsy hisy hibotsina ny eo amin'ny tapony io satria efa tsy tsara intsony zany le ao anatiny. Sasana madio ny sakafo ambifotsy, le vatany ivelany iny zany alohan'ny hanokafantsika anazy. Tsy tsara ihany koa zany ny mamoa manokatra sakafo ambifotsy amina antsy kapokapohana satria misy pitika vy milatsaka anatin'ilay sakafo, fa aleo mampiasa famoahana manokana na hoe ouvre-boîte ireny zany. Ny sakafo efa lany andro, iny de tena hita mampalahelo moa zany eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika ankehitriny. Azon'ny fakapanahy tsika renim-pianakaviana no ka hatramin'ny pôketra mahita sakafo efa mora kokoa ilay izy kanefa ny efa lany daty. Mazava ho azy fa tsy tsara ireny ka aleo hajanona na de atao hoe mety ho mora aza ny vidiny. Ity koa ny zavatra indraindray mitovitovy amin'ilay teo aloha teo ihany, ny sakafo efa manomboka ho lo de aoka tsy hovidintsika mihitsy izany satria efa tsisy otrikaina intsony ao anatin'izy ireny, ny voankazo, ny legioma satria miteraka aretina ny fihinanana azy ireny ary mazava ho azy fa tsisy soa azo amin'izany. Toy izay sy toy izay ary ny momban'ny sakafo izay tokony hohanintsika indray tamin'ity maraina ity ny fomba fihinanana ahafahantsika manana ny fahasalamana indrindrindra mahakasika ireo zavatra tsinitsiny avintsika heverintsika fa tsisy dikany kanefa de hitantsika araka n'izay dindinika teo izay fa misy akony lehibe eo amin'ny fahasalamantsika ireo zavatra hohanintsika miaraka amin'ny sakafontsika toy ny sira, ny siramamy, ny menaka sy ny samihafa izay notanisaina teo. De izay tsy feno teo indray zany de Andriamanitra ny hameno izany sy handresy lahatra antsika na fiery antsika hatrany ahafahantsika mifeny tenantsika hanarahantsika ireo lalàn'ny fahasalamana izay napetrak'Andriamanitra, ahazoantsika manana fahasalamana ara-tsaina, ara-panahy sy ara-batana. De ametraka ny veloma mandram-pionantsika indray voninahitra an'Andriamanitra rery hatrany. Amen.